Matsitradrano ary nizarazara sy tapatapaka ny vatan'ilay tovolahy kely tokony ho 10 taona teo vokatry ny lozam-pifamoivoizana teo Tsimerina foana. Nampita arabe tampoka izy ary vohitsaky ny camion. 20 hatramin'ny 3 isan'andro eo no tonga manantona spesialista iray namin'ny noho ny areti-tsofina. Raha tsy mitandrina, maro no mety arenina na ho lali-tanovana manomboka eo amin'ny 70 taonan'ireo taranaka ankehitriny. Azy farany, nodimandry teo amin'ny 5 taona ny alina tao an-tranony tao Johannesburg Nelson Mandela, riarian'ny Afrika Atsimo, olomanga niady amin'ny fanavaka fahambolo-koditra. Voalohany tamin'ireo filoana an-toka eto Madagasikara, nijoro naneo fiaraha-miora tamin'ny vahoaka Afrikana tatsimo, ny filohan'ny malagasy niara-niainga Ajo Andriananarivelo androany. Manasanao ampananjana ary tompoko lahy sy tompoko vavy ahatra hatramin'ny farany. Ateran-trano ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ity takariva ity tonga tao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ny Cool TV sy ny Cool FM enao amin'izao fotoana izao ary asiana mpianajana anaraka izany hatramin'ny farany ity ampiandohana dia tsara mampafantatra fa misy ny vahiny izay ho resiny namana inkajy Rakotomanatsoa ambadimbadika eo malona indrindra ny vaovao izay nitranga tamin'ity maraina ity. Makasika izay vaovao izay moa dia vaovao mampalahelo izany fa nodimandry teo amin'ny 5 taona ny alina tao an-tranony tao Johannesburg Nelson Mandela araka ny vaovao ofisialy avy amin'ny fededina ny Republika ao Afrika Atsimo. Ao Afrika Atsimo hatramin'ny alina tomany sy hira fiderana ary fandihizana no re isa-tokantrano hatreny Andalame fa indrindra manoloana ny trano fonenany ity olomanga ny ady tamin'ny fanavaka vaham-bolo-koditra ity. Iza moa Nelson Mandela ary nahoana no manakoako eran-tany matomba-baovao ny fampahalalam-baovao rehetra manerana izao tontolo izao ny fahalasany ity olomanga ity. Fanadihadiana makasika izay ary no arantsika. Nelson Mandela pitarika ny ady amin'ny fanavaka vaham-bolo-koditra tao Afrika Atsimo manoloana ny mpitondra fotsy hoditra ary nigadra nandritra ny 17 taona tamin'ny fiainany ny taona 1970 hatramin'ny 1970. Io no tena nahatonga azy ho olomangany ny fireneny no efainy tamin'ny fahafahany manokana ny fanavotana ny tanindrazany. Teraka tao amin'ny tanàna kely iray avy amin'ny foka kely antsoina hoe Tembo ny volana Jolay 1770 izy. Fonimbolona mpianatra no efa hita fa tsy azo aifika amin'ny heviny i Nelson Mandela na tany amin'ny université na teo anivon'ny fianakaviany. Rehefa tafakatra tao Johannesburg renivohitra izy dia nahita maso ny fanavaka vaham-bolo-koditra nanjo ireo mitovy loko aminy. Ny asa antselika tetsiteroa no nataony na ahafahany nianatra mba ho tonga mpisolo vava avy eo. Izy no nanorona ny rantsana tanora tao amin'ny antokony kongresy ny Afrika Atsimo na ny ANC. Rehefa tsy neken'ny gouvernemanta ny fijoroany io antoko io ny taona 1970 voasambotra matetika ary nandositra matetika i Nelson Mandela. Ary farany nogadrainy ny gouvernemanta fotsy hoditra izy ny taona 1970 ary voaheloka higadra mandra-pahafaty 2 taona taorian'izay. Isan'ny nampalaza azy ny teniny hoe mijoro aho hiady amin'ny fanjakazakany ny fotsy hoditra, mijoro aho hiady amin'ny fanjakazakany ny mainty hoditra. Ny tena nofinofiko dia ny hisiny ny fiarahamonina malalaka sy demokratika izay ahafahan'ny rehetra miaina sy mivelona ao anatin'ny fitoviana tanteraka. Niezaka ny nialanenina taminy nanamby vola, nanamby fananana, nanamby fahafahana, ny mpitondra izay nametraka ny apartheid na ny fanjakan'ny fotsy hoditra tamin'izany fotoana izany. Ho takalon'ny fahanginana sy ny fiarahana amin'ny gouvernemanta saingy novaliany hoe ahoana ny fomba hanekeko fa izaho ho afaka sy ilamina nefa ny vahoaka mitovy loko amiko mijaly sy apahorina. Ny fijoroany tamin'io heviny io no nandanin'ny apahatelon'ny fiainany tany an-tranomaizina 17 taona. Gadra laharana fa 770, 790 no niantsona azy tany amponja ary saika tsy nisy nahafantarana azy intsony ny endriny tamin'izany. Nandritra izany fotoana rehetra izany nijorony taky ny fahamoana azy sy nanoana ny tolona ho amin'ny fampitoviana ny vahoaka afrikanina tatsimo rehetra sy ny mainty hoditra. Ary izany no isany tsy nahasahiny ny mpitondra fanjakana na mpamono azy tamin'izany fotoana izany. Ny taona 1770 rehefa niamafy ny tsindrina ataon'ireo mainty hoditra sy ny sehatra iresa-pireneny
rehefa vakivaky sy ny analemy ireo vondrona lehibe roa dia ny sosialista sy ny kapitalista izay ny fiain'izao tontolo izao ary ny amafy ihany koa ny tsindry teo anivo ny firenena mikambana dia navoaka ny fonja i Nelson Mandela. Fifaliana sy fety goavambe no nandraisan'ny vahoaka afrikanina tatsimo izany na ny mainty hoditra na ny fotsy hoditra na dia mbola tao anatin'ny apartheid tanteraka aza ny rafi-pitondrana tamin'ny taona 1979. Voatery ny karakara fifidiana ny Afrika Atsimo ary lasa ny ANC izay notarian'i Nelson Mandela izany. Voafidy ho filoham-pirenena voalohany ny Repoblika ny Afrika Atsimo sady filoha mainty hoditra voalohany no filoha voafidim-bahoaka voalohany ihany koa izy ny taona 1979. Nantsoina hoe firenena arc-en-ciel na firenena maro loko ao anatin'ny firaisan-tsaina i Afrika Atsimo nanomboka teo. Ary ny fahaizan'ny Nelson Mandela nampiseho fa tsy manana lolo-po ary tsy mihevitra ny hamaly-faty an'ireo fotsy hoditra. Ny fahasahin'ny joro nanohatra an'ireo mainty hoditra izay nikendry ny anao izany no nahafahany nisoroka ny ady an-trano tamin'izany fotoana izany. Nahazo ny prix Nobel de la paix ny taona 1979 niaraka tamin'ny Frédéric Leclerc filohan'ny rafitra apartheid farany izy avy eo. Taorian'ny fiampitaonana fiasana indray mandeha monja nisafidy ny tsy hanao politika intsony Nelson Mandela ny taona 1979. Olo-mpanjakana feno no endrika hita maso ny tena fitiavan-tanindrazana ny fomba fanaovana politika nentiny tao Afrika. Aretin'ny avokavoka izay azo amin'ny tany ampigadrana no nitarika ny fahafatesany akoatra ny fanterany. Araka izany mijanona ho tantara sy lesona ho an'izao tontolo izao ny fiainan'i Nelson Mandela amin'ny ady ho amin'ny fitoviany ny mpiaramonina sy ny mpiarabelona. Manoloana ity fodimandry ny rainy fampihavanana ity dia nisy ny fanazavana na ihany koa ny fitondrana ireo olon-tsotra ny heviny mahakasika izay vaovao izay toerana goavana sy fitaratra ary miendrika ny olaintaka ny zava-bita ny rainy fampihavanana dia Nelson Mandela izany hoy ireo olo-pirenena tsotra izay nanontaniana. Mbola tsy hain'ny mpanao politika malagasy kosa ny makataka ny zavatra tsara saingy ny ratsy hatrany no tena hita fa ianarana izy ireo. Noho izany dia ny ezaka ataon'ny tsirairay makataka ity olomanga eran-tany ity no vahaolana eto amin'ny firenena raha antsika ny resaka ny fanaovana tamin'ireo olo-pirenena tsotra ireo. Andriamatoa Nelson Mandela aloha dia hita hoe iny zany tena olona nisongadina amin'ny olona avy eto Afrika raha ny zava-bitany sy ny tantarany hatrany amin'ny fahatanindrazana zany mandrapahatapitry ny fofonainy zany. Ataoko fa mitondra hafatra lehibe ho antsika ny fiainan'i Nelson Mandela ary tokony ampisainantsika mba hiavana bebe kokoa hatrany ary anana toe-tsaina iotra na inona toerana ametrahana antsika noho ny volon-koditra na ny fahasamihafana. Ny fahalalako an'izay Nelson Mandela izay aloha mpitaritra tany Afrika Atsimo izy izay fahalalako azy hatramin'izay niady tamin'ny fanavaka fahabolon-koditra. Dia raha ohatra hoe ampitaitsika amin'ny zavatra misy eto Madagasikara azo lazaina fa vitsy angamba na vita zavatra ohatra azy dia namela fahaizana sy fahalalana ho an'ny Afrika izy indrindra moa amin'izao efa fanatolotoloana amin'ny tany an-dalam-pandrosoana sy ny tany rehetrarehetra eto ambony tany. Fahitako an'i Nelson Mandela aloha dia Nelson Mandela zany le olona nitolona niezaka niady tamin'ny fanavaka vaham-bolon-koditra dia tena niafy ary niaritra mihitsy izany vao tonga tamin'ny tanjona niriny Madagasikara. Fahafantarako aloha tsy dia fantako loatra fa amiko ohatran'ny hoe tsy dia tena misy olona tena hoe patriotisme zany fa ohatran'ny raha amin'izao tantarantsika izao no jerevana ohatran'ny hoe samy olona tia tena tia azo tombotsoa manokana izay fotsiny sisa ny fahafantarako azy. Anisan'ny olom-baventy olombe aty Afrika Nelson Mandela raha resaka tolona no resahana ary azo tokony ho tarafiny ireo mpitondra aty amin'ny tany afrikana nalam-pandrosoana eny eran'izao tontolo izao.
tsara na ny fitondrany nahay miala to ny fitondrany izy mandara ihany nataony ary nahita mafy tokoa nefany dia nahay nandanjalanja ny fitondrana ny tany Afrika Atsimo. Lesona lehibe tokoa reny raha misetry ny tolona no resahana ka araky ny teniko teo aloha teo dia azo tarafany faramandimby taranaka faramandimby indrindraindrindra ho an'ireo mpanao politika Nelson Mandela maty tokoa zany ny andrareziny Afrika eo amin'ny rasin'ny fitolomana izy no niady nizo ny mainty-hoditra mba hahazo ifidy ny mainty-hoditra zay tompo ny tany ao Afrika Atsimo. Izay ny fanazavana na ihany koa ny atao hoe fihetseham-pony ireo olom-pirenena malagasy zany manoloana ny fodimandry ny Nelson Mandela fa manana ny heviny ihany koa ireo mpanao politika malagasy endry sy matsapa ny sarobidin'ny tolona nataony Nelson Mandela ka nidododo tonga tetsy amin'ny masovony Afrika Atsimo dia tsy tompona ndraiky mpanjakana intsony azy anisan'izany moa ny ajo Andrenanarivelo fanadidina. Fitaratra teo amin'ny firenena maro ny Nelson Mandela ary izy tarafana ny fitiavan-tanindrazana hoe ajo Andrenanarivelo ka nahatonga azy voalohany tetsy amin'ny masovony Afrika Atsimo no raisy ny mpiandraikitra atao antoerana nanoratra tamin'ny boky ny famanginana ny livre de condoléance nambariny mpitarika ny MMM manali malagasy sy miaramiainga fa afaka mitazona elan'ny fitondrana ny tenany noho izy mambahoaka saingy noho ny fitsinjofany ireo vahoaka dia nisy ny fifantombiasam-pahefana nataony ity ray aman-dreny ny fampihavanana ity. Ny voalohanteny aloha dia manolotra ny fampiononana ho an'ny vahoaka sud-afrikana sy ny fianakavian'ny Nelson Mandela natongavanay rahala teto ary miara-ory amin'ireo fianakavian'ireo olona manamaizy azy teto amin'izao tontolo izao ary indrindra ho an'ny Afrika so an'izay olona rehetrarehetra hitantana i Nelson Mandela ary isan'ny zava-dehibe napetrany ary isan'ny atao hoe ho anay mpanao politika tanora tateo aoriana dia izay fitiavana tanindrazana izay ary fitiava-tanindrazana izany mahafehy ny zavatra maro samihafa. Raha Nelson Mandela manokana raha toy izy nanapa-kevitra ny hijanony eo amin'ny fitondrana mandra-pahafatiny mety ho vitany tanteraka izany kanefa navohy teny izy rehefa vita ny anjara izay tokony ho ataony amin'ny fireneny dia nipetraka izy mba hahafahan'ny firenena mirofondray amin'ny alinalina kokoa sy amin'ny mahatsaratsara azy kokoa. Sarotra ny miteny hoe nahazo lesontsika hampandroso an'ny firenena raha ohatra hitantsika fa amin'izao fotoana izao mbola ambany dia ambany ny misy atsika ary mbola isan'ny firenena atao hoe farany izay mahandrotsika amin'izao fotoana izao. Anjarantsika tompona andraikitra sy vahoaka malagasy no mahatsapa sy ny mandinika ny zava-misy mba hahafantarana ny hoe ahoana marina no ampandrosoana nyity firenena. Ho an'ny Dr Jean-Louis Robinson dia nilaza fa tsy tokony hisy intsony ny ankolafy na ihany koa kandida ho azy dia iray ihany ny vahoaka malagasy antony abidiny ireo sesitany politika avy any ivelany mba hametrahana izay fampihavanana nataony Nelson Mandela izay. Nisy ny iray minitra fahanginana no entina nanajy ity olomanga eran-tany ity nentina namerenana sy nahatsiarovana ny rainy ny fampihavanana. Nelson Mandela dia tsy olon'ny politika fotsiny fa tena jiro fanilon'ny firaisankina pirenena tokoa. Izy dia manana teny filamatra hoe ny olon-drehetra dia tsy nateraka ankahala ny hafa noho ny volokoditra fa ny olona no nanao ny fanavakavahana ka tokony ampianarina izy ireo mba hifankatia. Amin'ny alalan'ity fahatsiarovana ataoko azy ity dia misy ny afatra tiako ampitaina amin'ny malagasy mpiray tanindrazana amiko. Eto amintsika koa dia ahina ny siny izany fankalana izany noho ny antony ara-politika. Kanefa ry zareo Afrika Atsimo dia naresy izany noho ny faharetana sy ny fitsanganana olona iray izay nomban'ny fahatokisan'ny olon'ny vahoaka nanohana azy. Izay no iriko mafy sy aniriko fa ianareo izany vahoaka izany.
Isan'ny nitaky ny fitantanana mangarahara mitsinjiny vahoaka teto amin'ny firenena Tompokala Monja John tamin'ny fotoan'andro ny Rajaivona. Maneho ny lalana ihany koa ny zanany amin'izao fotoana monja roandefo mitarika ny antoko monima ankehitriny. Ho azy dia sarobidy ny tantara izay hoentina amin'ny fitondrana eto amin'ny firenena. Yahatsika malala moa zany fa i Mandela dia figure emblématique aty Afrika tamin'ny tolona natao tamin'ny ady amin'ny fanavakavahana fa indrindra koa ny fitovian-jo eo amin'ny samy olombelona ka raha ho an'ny malagasy ny malagasy ihany koa dia manana tantara mitovitovy amin'izay ihany koa amin'ny tolom-panafahana maro samihafa izay nataon'ny firenena sy ny tia tanindrazana teto Madagasikara ary raha zay miteny koa moa dia yahatsika malala fa matoa nisy ny tolona natao tamin'ireny 74 reny dia hitondrana fanovana koa eto amin'ny firenena. Anita dia saika efa nitondra ny teny fampiononana avokoa ireo filoham-panjakana maneran-tany izay efa nahitana ny filoham-pirenena Amerikanina sy ireo filoham-pirenena ao Eropa. Hatreto ihany koa amin'izao orana androatana izao dia mbola tsy nisy ny toromarika na ihany koa taratasy izay nalefa ny ministera ny raharaham-bahiny ho an'ny vahoaka sy ny filoha afrikanina tatsimo. Mahakasika izay vaovao izay ihany dia reharehan'ny afrikanina tatsimo Nelson Mandela tsapa teo amin'ny fotom-pisainan'ny mponina izany ary nampita tamin'ny rehetra ny aina tany amin'ity firenena ity. Ny ena efa taona tany Afrika Atsimo Irahaga Jean-Luc nanomboka ny taona 1779 fotoana fohy taoriana ny raketan'ny rainy ny fanafoanana ny fanavakavaam-bolokoditra ity teo amin'ny fitondrana. Arahantsika ny resadresaka ny fanaovana tamin'ity tompon'andraikitra iray ny serasera eo anivo ny commune Tananarivo renivohitra ity. Enao moa tamin'ny taona firy ny tany dia ohatry ny ahoana ny situation tany Afrika Atsimo tamin'izany fotoana izany? Tamin'ny fotoana tokoa taoriana kely ny natongava ny Madiba teo amin'ny fitondrana. Izany hoe tany amin'ny taona 370 tany ho andry zany no niova amin'izay ny zany hoe aboli zany le ségrégation raciale ny apartheid zany tany Afrika Atsimo ary tamin'izany zany mbola tena hoe nafana tokoa zany ny fanenjehana teo amin'ny INCATA sy ny ANC ary raha mahatsiaro dia ny INCATA sy ireo Zulu zany tsy nanaiky andray anjara tamin'ny fifidianana nahalany ny Nelson Mandela ho filoham-pirenena fa avy eo moa zany nisy an'ilay réconciliation ngeza be nataon'ny mpitondra afrikanina tatsimo dia efa mirafiny zany amin'izao fotoana. Ohatry ny ahoana ny fandraisan'ny afrikanina tatsimo an'izany hoe Nelson Mandela? Ohatry ny hoe andriamanitra mihitsy zany satria izy zany aloha zany no filoham-pirenena afrikanina tatsimo mainty voalohany indrindra teo amin'ny tantaran'ny io firenena io ary olona eritreretina ho manana ny fahendrena lalina amin'ny fiarahamonina any Afrika Atsimo. Ohatry ny ahoana ny fiantraikan'ny fotom-pisainany teo amin'ny vahoaka? Marina tokoa aloha fa raha tamin'ny fotoana nandavona ny politika ny fanavakavaam-bolokoditra zany dia nisy tokoa ny karazan'olona zany tsy nanaiky an'izany hoe filoham-pirenena mainty zany no hitondra ny firenena. Ny INCATA zany dia indrindrindrindra zareo Zulu dia efa samy manaiky zany rehetra zany zao fa tena nitondra fiovana ary fanovana ngezabe tamin'ny tantaran'izao tontolo zao Nelson Mandela. Manolona ity vaovao goavana maneran-tany ity izay nalasany ny rainy fambevanana Nelson Mandela moa dia ao ambadika ihany koa ny namana Inkadja Rakotomanantsoa miaraka amin'ny vahiny mahakasika izay vaovao izay. Namana Inkadja Rakotomanantsoa menanareo hatrany ny fitenenana. Miarabanao tovy Rakotonavony miarabantsika rehetra mpijery sy mpiaino any an-tokantrano ihany koa atao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny ity hariva ity tontolo andro miavaka nenio araka ny fanarahantsika teo nodimandry Nelson Mandela isan'ny atao hoe fantatra manerana an'izao tontolo izao izany lehilahy izany manambahiny isika araka izany araka ny nambara teo ny mpanakanto dama izay sociologue ihany koa nianatra manokana momba ny fiarahamonina atao anatin'ny fotoana nampalazanareo ihany koa no tena hoe nahenonany zany hoe Nelson Mandela zany miarabanao tonga soa eto amin'ny fampahalalam-baovao. Ny tena koa dia miarabantsika ny tokantrano zay manaraka an'izao fandaran'izao
mampatsiahny tamin'ny fotoanany repoblika faharoa dia nanana toerana tao amin'ny nanokanana toerana napatrenono nanomena trano safady nomena trano tao amin'ny radio Madagasikara ny zareo amin'ny ANC satria ny ohatrany hoe tsika malagasy zany dia niaraka farimbona amin'zareo hoe manoloana zany hoe fanavakavahana zany de tsika zany anisany nanampitosika ny ANC zay antoko politika nisy Nelson Mandela tamin'izany fotoana zany. Ho andama manokana inona ny tena hoe azo tazomina raha vao miresaka an'izany hoe Nelson Mandela zany? Ny zavatra tadidy de zao hoe misy olombelona eto antany zay miaro ny olombelona ary miaro ny mametraka an'izany hoe tsy misy olombelona ambany tsy misy olombelona ambony ary ny fanavakavahana moa zay toerin'ny Mandela mafy de mafy mihitsy dia tarazon'ilay toetsaina fanandevozana toetsaina mpanandevo zay tarazon'izay zany le hoe manavakava-bolokoditra de i Mandela anisan'ireo olombelona zay mametraka hoe tsisy olombelona ambony tsisy olombelona ambany fa rehefa samy olombelona de mitovy lenta zay zany ny zavatra niadiny ary inony ary zay zany no anisan'ny zava-dehibe tsara tadidina satria izy dia nametraka ohatran'ny tantely rehefa maty de mamela mamy. Ny toetoetra ny Nelson Mandela ny fiatraikany ihany koa tamin'ny hoe fiarahan'ny firenena taty atsimo ny tao Afrika inona ny tena hoe toetsaina zany mety hoe tena napetraka zany hoe Nelson Mandela zany tamin'ny tanora azo lazaina fa lasa ihany Afrika atsimo taty aoriana nitondrana izy ihany koa ny firenena ny filoham-pirenena lany voalohany mila Nelson Mandela ve Madagasikara vao mety anaraka an'izay lalan'izay? Io tsy hoe za tianao Nelson Mandela de lasa Nelson Mandela fa io tendrin-janahary ozy izy ny fomba fitenenana na ianao manana an'le toetra mametraka an'izay hoe tsisy olombelona ambony sy amban'izay ary menao zay tena miatra na de ny ainao aza foinao amin'ny fiarovana an'izany ary izy navita an'izany ary izy tsy natahotra fa ny tena zava-dehibe koa de zao tsy nandeha rery izy fa nisy an'le ny antoko politika le ANC zay nanosika azy zay koa zany zava-dehibe io zany tsy vitany hoe tsy vitana kafanapo fa tsy maintsy misy mpiarabelona aminao miaro anao miaraka mitovy hevitra aminao zay anao vao afaka nanao andreny Mandela ary izy koa ne eto amin'ity tany misy atsika ity de misy olombelona mamoritra olombelona de misy olombelona miaro ny olombelona zay zany de zay le olombelona zay ohatra zao hoe misy ny mpivarotra fitaovam-piadiana amonona farak'izay aingana de misy indray mpikaroka amin'ny fitsaboana amin'ny ahafahana mitazona ny ain'olombelona faran'izay ela na hoe manao grefina fo manao grefina zao zay ny olombelona zay fa i Mandela zany aty amin'ilay olombelona miaro olombelona zay misy azy ary zay zany tena anisan'ny zava-dehibe satria ny biby aza tsy manandivo ny namany fa hika olombelona manandivo olombelona aizana be ne zany tsika ary zany inona biby ary tsy ka zay loza be zany tsika olombelona rehefa manao an'izay le hoe manana an'izay toetsaina mihoatra noho ny biby zay. Io indrindra no tiako antanina hoe inona no mety ho fanazavany damany hoe izao tontolo zao mitomany ny Nelson Mandela daholo nanomboka androany filoham-pirenena rehetra ireo lehibe raha zao tontolo zao nitomany ny Nelson Mandela daholo satria ny dingana vitany ohatrany hoe tsy vitan'olombelona tsotra zay dingana vitany zany ny tantarany ohatrany hoe tsy vitan'olombelona tsotra fa tena manana eritsaina ngeza be erim-panangeza be zay zany tena ary zay zany le lazaiko hoe tendrin-janahary tsy tonga ho azy zany fa tendrin-janahary ary tsy hoe ny firenena avy any Inde zao de manana ny
izy ty Gandhi misy any Gandhi, misy any koa i Pasteur Luther King. Misy olombelona loatra zany zany tsy ndraindray manova ny tantaran'izao tontolo zao mihitsy. Eo indrindra mantsy le izy hoe maninona moa no mitomany azy ny firenena rehetra satria nanova ny tantaran'izao tontolo zao. Nanova satria foana teo ny hoe ara-dalàna ny fanavakavahana tamin'izany. Foana tanteraka Afrique du Sud ary niova tanteraka ny Afrique du Sud. Tsisy nanana eritreritra mihitsy hoe zany fitondrana fotsy hoditra tao Afrique du Sud zay nanana ny lanjany dia tsy mbadika lasa hoe lasa ny mainty hoditra zay nolazaina hoe ambany no lasa voatery niaraha-monina sy niaraha-mitondra sy lasa niaraka ny aina. Ary Mandela nametraka hoe mpiarabelona isika. Zay tena ngeza be. Io le nataony hoe ohatra ny havana. Miarikansela ozy. Farany dama mpanakanto moa ianao nanahoana ny endriky ny kanto tamin'izany somary nakatahaka na ny hira ny herim-pony Mandela ve anareo tamin'le fotoana tena hoe ny voan'ny fonja tamin'ny taona 90 lany filoham-pirenena ihany koa izy taona 4 be dia be ny mpanakanto nanao hira ho an'ny Mandela teto Madagasikara. Na teto Madagasikara na eran'izao tontolo zao mihitsy ary nanao an'izany satria araka ny teniko taminao teo hoe izy zany anisan'ireo olombelona zay ny talohany moa zany nitrandery Luther King sy Gandhi efa nodimandry. Izy zay zao izy zany nodimandry farany. Olombelona navita fahagagana, nanova ny fitondrana nanova ny endriky ny fifampitondrana ny firenena eran-tany nanova mihitsy izy. Satria vao niova ny fitondrana ao Afrique du Sud dia tena niova daholo ny fomba fijery rehetra sy momba zany hoe fanavakavahana zany. Fanavakavahana zany ke mbola misy foana hatramin'izao hoe zay le tandra vadikoditra. Iny le toe-tsaina araka ny teneniko teo hoe toe-tsaina mpanandebozana mbola tsy levon'olombelona. Zay zany le izy ka zay indrindra le izy hoe niova makany amin'ny mametraka an'izay le hoe hasiny maha olombelona zay. Zay ndre ny tena ngeza-be. Tena ngeza-be ny vokatry ny hoe fahombiazana ny tolona nataony Mandela dia hoe azo atao ny mampiakatra ny hasiny maha olombelona, mandresy ny hasiny maha olombelona, manoloana an'le hoe olombelona manandeva olombelona. Zay ny biby ara tsy manao an'izany. Hendana be ke zany. Misaotra anao dama. Eny ary tompoko lasy tompoko vavy ny zareo ao Afrika Atsimo moa zany hatramin'ny nahafatesany Nelson Mandela androany maraina tamin'ny 3 ora eto amintsika dia maro no nirotsaka an-dalambe ny hira niteran'Andriamanitra ary nandihy mihitsy nahavadika izy ireo fankalazana ny fahavelomany Nelson Mandela ny andro nahafatesany tamin'ity anio ity maneran-tany ihany koa dia maro ireo fiaraha-miory izay nalefan'ireo filoha maro samihafa tamin'ity androany ity ho an'ny eto amin'ny Cool FM sy ny Cool TV manokana ny eto amin'ny fahitalavitra indrindra ny takarivana io dia isy ny filma izany izay horonan-tsary rahantsika manokana tantara iresaka ny fiainan'ny Mandela iray manontolo Invictus ny lohateniny izany horonan-tsary izany arahantsika ao aoriany ny fandarana mikolo-hevitra rehefa avy eo izay arahantsika ihany koa amin'ny kandida solombavam-bahoaka 3 mirotsaka amin'izao fotoana izao hiadina hevitra mahakasika an'izany hoe ny endriky ny anteny mihira-pirenena ny fanovana azy ny solombavam-bahoaka entina izany tovarakotona vony apitaiko aminao ny fanohizana fampahalalam-baovao. Isaorana ianao namana Iankaja Rakotomantsoa, isaorana ihany koa ny namana Dama ao ambadimbadika ao nandritra izay fivanianana teto amin'ny Cool TV sy ny Cool FM indrindra moa tatao anatin'ny fampahalalam-baovao izay fa mahakasika ny vaovao ara-tsosialy no antsika nohizana ny fampahalalam-baovao 7 andro mialohan'ny figadonan'ny fety efa herinandro izao mampikaikaiky ny rehetra ny fitohanan'ny fiara etsy sy eroa tsy misy ny toerana na iray aza tsy ahitana izany eran'Antananarivo hoesorona ireo fiara tratra mijanona mba-andalana raha ny fanavavana sy ny fanamafisana sy nameniny teo anivo ny commune Antananarivo renivohitra misy ihany koa ny ho an'ireo izay manao fananina izany dia mitombo ny sazy raha ny fanazavana izay nentiny avy anivo ny commune Antananarivo avy hatrany arahantsika ny fanadihadiana mahakasika izay. Mitombo ny isan'ny fiara mifamezivezy eto Antananarivo izay ny raha mahita treto na dia tsy manana totanisa mazava mikasika izany aza ny avy amin'ny fiadidinan'ny tanàna sy ny polisy pirenena. Antony iray miteraka ny fitohanana izany.
fa olana ray mila fandraisana andraikitra ihany koa ny famaroan'ny fiara mijanona amin'ny toerana tsy natao amin'izany. Isan'ny fandraisana andraikitra ifandromona ny polisy pirenena sy ny polisy munisipaly manoloana izany. Fepetra voalohany raisina amin'izany ny fanaraha-maso ireo fiara tsy tokony andeha na hiditra eto an-drenivohitra toy ny camion zany ka hanelingelina ny famoivoizana indrindraindrindra amin'ny heure de pointe. Faharoa dia misy famelana ireo sarety na enti-tanana na entin'ny biby hivezivezy mandritra ny fotoana mahabe ny fifamoivoizana. Fahatelo dia hojerena manokana ny fisian'ireo fiara mijanona amin'ny andaniny amin'ny andaniny roa amin'ny arabe izay hita indrindraindrindra eny amin'ny manodidina ny tsena dia hoezahana ihany koa ny hijerena ireo fijanonan'ny fiara amin'ny andaniny roa amin'ny arabe satria tsy hita intsony ireo cadanseur eny amin'ny fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka dia andray andraikitra miaraka ny polisy pirenena sy ny polisy munisipaly amin'ireo toerana izay hijanonan'ny fiara mandritra ny fotoana maharitra loatra ka mety hiteraka fitohanana. Samy andrainy andraiky ny araka izany na ny polisy pirenena na ny polisy andrenivohitra. Manoloana izany indrindra namafy ny filoha lefitra voalohany tanàn'Antananarivo fa manana sata manokana amin'ny feazy ireo mafisatroka ireo ka afaka manatanteraka soamantsara ny fisintonan'ny taratasy-mbamily izay tsy manara-dalàna. Nisan'ny fahefana ohatran'ny polisy nasionaly ihany koa andray an'ireo taratasiny ireny izay tsy manaraka ny lalàna eto anivon'ny fiadiana tanàn'Antananarivo. Matetika masy misy ny fitenenana hoe reny polisy manao satroka mavo reny tsy manana zo amin'izany nareo ary nisy fotoana mihitsiny ary ohatrany hoe somary ny komy reny mpitatitra reny nefa dia ambarako ary afaka mafisina ireo matoministra hoe manana izay fahefana feno izay zany eto anivon'ny fiadinana Antananarivo. Nanazava ny rotonta androany fa fanapariana ny lalana velona ihany izao atao izao fa tsy didy vaovao akory. Ankoatr'izay nanambarany avy amin'ny polisy pirenena fa isy ny fametrahana kamera fanaraha-maso ireo toerana tena betsaka fitohanana. Atsoatsy ahatonga talikio aliki ny mpitandro ny filaminana hanatsarana ny fifandraisana eo amin'ny mpitandro ny filaminana miadidiny fifamoivoizana. Vaovao mahakasika ny fifidianana solombavambahoaka kosa indray dia mpanao gazety tokana ny rotsaka hovidinina solombavambahoaka eto an-tanànarivo renivohitra ao amin'ny boriboritany faharoa Fidèle Larazarapera laharana fahatelo amin'ny bulletin tokana. Fidinana ifotony ny fampitafana tamin'ny vahoaka no nataony tato anatin'ny herinandro ny fampelezan-kevitra. Efa ela no niazakazaka niezaka ny fanakaiky tamin'ny mponina ity kandida ity izay fantatra ihany koa atao anatin'ny efa taona farany tamin'ny fahintsiny ny fomba fiteniny. Mila sehatra vaovao kokoa afahana miteny misimisy kokoa Fidèle Larazarapera raha ny fanazavany mbola hitoetrany moa ny fidinana ifotony ataony ity kandida ity. Afa mikasika kosa ny raharaha BCMM izay hanavoatazana vonjamaika ampiasa telo amin'ity sampandraram-panjakana ity nanao fangatahana famoana vonjamaika ireo mpiara-miasa aminy ampiasa amin'ny ministera ny arenakibony tany androany maraina tonga teny amin'ny tribonaly anosy ireo mpiasa ireo izay nanakatona ny toeram-piasany androany. Andro faharoa tamin'ny fitokonana fanailana nataon'izy ireo ity androany ity taoriny hitazomana vonjamaika ireo mpiasa voaroroy tamin'ny raharaha 12 lavitrisa ariary iny. Amin'ny alatsinainy moa ho avy izao no fantatra ny toyiny ity araraha ity. Fanadihadiana kosa mahakasika ireo fitaovana apetraka amin'ny sofina na ny écouteur izany dia aretina vaovao pahazo ny tanora ankehitriny tsetsin'ny taitsofina noho ny fametrahana écouteur ny sofina. Ireo 12 hatramin'ny 30 taona no ahitana ireo matetika raha toa amin'ny fotoanan'ny tokony amparariny sofiny olona iray eo elanelan'ny taona io. Any feo ambony zakan'ny sofina no isan'ny mahatonga ny taitsofina. Ireo kasika tena mamoaka feo ambony nefa no lamaody tena kafizy ny tanora ankehitriny. Fanadihadiana mahakasika izay no arahantsika. Na eny an-dalambe na anaty fiara fitaterana hatrany an-dakilasy tsy miala ny apoditsofon'ny tanora maro ankehitriny ny écouteur na ny kasika. Mila hodomin'ny fiara rehefa varimbarina. Tsy fianarandesina nefa izany no an'ny ankamaroan'izy ireo fa hianoana hira fotsiny ihany. Toa lasa fahazarana ny manapitra ny ahafarany zakan'ny écouteur na ny kasika ka tsy hainoana ny ninnintsony filininy izany hoy ireo tanora. Rehefa miala amin'ny école zany tena inoka an'ity dia rehefa le mandeha mianatra ao anaty bus dia zay. Hirahira. Fa rehefa nobata le izy dia zay dia ajano. Rehefa miresaka amin'ny olona dia atao moramora fa rehefa zare dia somary atao mafimafy fa tsy atao mafy be. Rapiraty. Dia manahoana tonitony.
Ny casque bitsa indray amin'izao fotoan'izao no lamaody manomboka amin'ny 2 hetsy ka hatramin'ny 9 tapitrisa ariary ny iray. Arakaraky ny kalitaon'ny feo ny mahalafo azy. Ireo tena midoboka ny tena ankafizin'ny tanora. Mahalafo casque 10 hatramin'ny 520 eo ny mpivarotra iray ao amin'ity toeram-pivarotana iray na anontaniana ity. Ity zao ny casque tendance amin'izao casque bitsa dia casque fanaovana mety amin'ny studio dia afaka ianona amin'ny téléphone koa izy ity. Tena mahatsara anazy zany izy tonga dia midoboka be fa tsy midoboka casque kely tsy miankina amin'ny volume fa decibel. 20 decibel io ny fetra farany zakan'ny sofon'ny olombelona. Mety hahatratra hatramin'ny 300 decibel nefa ireny casque ireny. Tsy misy miraharaha loatra nefa izany ho ireo tanora tena mampiasa ireny écouteur ireny. Ny ankamaroan'ireo amidy eto ihany koa vitsy ny mahita toromarika momba ny fampiasana azy. Ny fanelingelena ny atsofina no mahatonga azy mamoaka taitsofina solom-piarovana. 20 ka hatramin'ny 30 isan'andro eo no tonga manatona spesialista iray nanontanianay noho ny areti-tsofina. Tanora eo anelanelan'ny 520 ka hatramin'ny 30 taona ny ankamaroan'izy ireo ny fahatsitsenan'ny sofin'ila no matetika mahazo azy. Ny zavatra petsaka anaty sofina na zavatra manelingelina ny sofina dia miteraka vokatra ratsy foana any arinany. Anisan'izany ny écouteur satria ny sofina dia tsy mazaka feo ambony. Tsy mandrary potika ny amponga tsofina sy ny ataontsika hoe osilena ny fitaovana andrenisana ao anatin'ny sofin'olombelona. Rehefa ny ariana dia mandrary miena ny fandrenisan'ny olona raha misy manao ilay écouteur lava renireny indrindra ilay asitrika anaty sofina. Mora fantatra foana zany hoe écouteur ny enoina an'izy satria matetika ny ankizy amin'ny ilany foana ny enoina an'izy iny. Dia lasa ilay sofin'ilany tena misy ilay taitsofina madio tsara. Mila fitandremana ny fiainoana ireny karazana casque ireny, tsy ny feo ambony ihany, anisan'ny makarary sofina ihany koa ny fisokirana sofina. Tsy tokony hokitiana ny faritra tsy takatry ny tanana amin'ny sofina raha ninambara ny mpisabo. Vao ny loza-pifamoivozana kosa dia natsirahana ny vokatry ny loza-pifamoivozana izay nitranga dia tsy merina voany androany atoandro. Tovolankely tokony 10 taona no maty tsy hidradrano vao hitsaky ny fiara-vaventy rehefa niverina nefa efa tafampita tampoka ny arabe. Manazava mahakasika izay moa ireo nanatry maso teny an-toerana fanadidina no arantsika. Valaketraka ny fianakaviana, ny zarazara sy tapatapaka tanteraka ny vatan'ilay tovolankely tokony 10 taona. Nangonina tamin'ny lambahoany sy sachet dia nentina nody ary niantsona mpitsabo manokana mba hanambatambatra ny vatany. Mbola tsy tonga saina ny ankizilahy iray niaraka tamin'ny fotoana nitrangan'ny loza. Izay zany nandeha dia nisy napitraka namany Claudiane teny nda ganareo tsisy manapita. Eo dia napita an'izay dia isan'izay natahotra be dia miverina izy. Dia izany nanatra anazy inam-bary dia vita an'izay. Izy zao hoe endrasery dia averina hoe avy dia lasa izy nandeha dia vodina camion izay dia kibo mivoaka. Voahitraka ny kibo dia lohany koa voahitraka. Fiampitana arabe araka izany no antony loza. Fiampitana arabe tsy narahan'olon-dehibe fa ireo ankizy ihany. Teto imerina foana toerana izay tsy mba fisehoan'ny loza tahaka izao na ireo manodidina aza tsy nino an'ity zavanitranga ity. Tampoka ka tsy nisy natsikaritra raha tsy ilay ankizy efa voahosihosin'ilay fiarabe. Tsy hay mihitsy fa izy niapita avy niapita fa izy mipetraka ambany aty enina voana. Dia tsy haiko tsony. Tsy haiko tsony fa za tonga dia mampatena. Tonga dia mampatena satria zaho sanao no nahita misy miantso hoe tsy tahotra izy reo. Jereka fa izy efa mitraka be eo mohitako. Dia nijeka eo dia efa tsy nahajery azy. Miara milalao amin'ny zanako nisy ilay zanako raha mitomany be dia hoe io izy eny be izay no tenin'ilay zanako fa tsy izany tsy manina. Ny androan'ilay izy zany ohatran'ny hoe bedy izy. Nisy olona nakanazy zany teo. Avy nianatra dia naterina nody izy dia raha naterina nody izy dia miverina. Dia ohatran'ny hoe nisy nanabedy anazy tao an-trano. Mianatra izy dia mitao an-trano moa dia voateniteny tany zany izy dia miverina. Dia nisy ilay miverina izy zany accident. Izay no tantarain'olona teo. Ilay tôbila zany avy any
dia tafajanona teto izy dia mienonay hoe andeha pity izy zany hitan'ilay chauffeur dia tafapity izy dia verina tampoka dia tsy hitan'ilay chauffeur satria nisy tôbila vari ankizy alefa irery miampita arabe ray aman-dreny maro no tsy dia mitandrina loatra izany noho ny lalana everina fa mazava sy malalaka na noho ny fahazarana ny tranga tahaka izao izay azo enenjehana ny ray aman-dreny mitaizy na miteraka eo anatrehan'ny lalàna raha ny zava-misy any ivelany ohatra ka voaporofo fa tsy firarahinan'ilay ankizy no nandefasana azy miampita arabe tranga izay mampatsiahy ny rehetra ny fitandremana sy ny fanaraha-maso tsy maintsy atao amin'ny ankizy ihany koa. Dia iny vaovao iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy ny hoentsika maranana ny fotoana tamin'ity takariva ity isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandrapitafa mandrapeoana ho amin'ny manaraka indray.